Faly tafaraka amintsika indray ao anatin'izao fifampitondrana-bavaka izao zay anatenantsika ny famindrapo sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Koa izao dia manasa anao amin'ny mpitiavana ary mba hiaraka hanatanteraka ny vavaka izay natao amin'ity fotoana ity. Vavaka isika tompoko. Raha ilay tsara indrindra izay any an-danitro misaotra anao zahay noho ny fahafahanay mbola manolotra sy mitondra antom-bavaka eo anatrehanao. Isaoranay anao ny fahafahanay ihany koa mbola mangataka famelan-keloka mba hanananay antoka ny amin'ny valim-bavaka izay omenao amin'ny fotoana mety ary indrindra noho ny asoavanao. Amin'izao fotoana izao izahay dia tondra-bavaka manokana any Pauline sy Méline. Manana faniriana sy fikasana tsara izy ireo tompo ny amin'ny fanorenana fanambadiana, kanefa ao ihany koa ny fangatahana manokana mba ahafahan'izy ireo mahazo ny vady sahaza izay tian'izy ireo raha ianao mihitsy no hanolotra izany ho azy. Amin'ny maha olombelona tompo dia sarotra ny hamaritra ny ho avy, nefa matoky anao ireo mpanomponao ireo mba ahafahan'izy ireo manana izany tokantrano izany ary hatanteraka ny fanorenana izany ara-potoana. Vavaka koa izay ho an'ny Madame Pasteur Lalanirina izay ao anatiny tsy fahasalamana. Saorana anao ny fahafanana azo fitsaboana, kanefa tompo angatanay hatrany ny fahafanao miditra ny tsehatra amin'izany fitsaboana izany mba hiverina amin'ny laony ny fahasalamany. Ary ianao misy tompo no hikasika ireo mpitsabo ka hatanteraka ny asan'izy ireo hananana izany mpanomponao izany fahasalamana tsara indray. Dia maniry izay ny ahazo ny valim-bavaka araky ny fahasoavanao sy ny famindraponao. Tononona izany vavaka izany ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.